zavaray manolotra ho anao. Mpamosavy namboatra Rahaba. Nosoratany anjara tiana miorana hafatra. Haenono ny feony Mano Judith, Eden Stella, Iratra RM Maste, anjara manitry ny aina, niaraka tamin'ny Ary Andraina sy Joseph Faratizaparany. Mpamosavy namboatra Rahaba. Nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Efa ho izay volana sahady tokoa moa izay ry fetrany tsy nahitantsika aminay va? Eny marina tokoa. Ray volana katroka sarandroany nitrangan'ireny zavatra hafahafa sy mahampiorokoditra tantatrany ireny. Dia ho sanatria ve ry fetra ka tsy ho hitantsika intsony izy? Izay indray ianao sy ilay ahay manimba saina. Tsy efa nitenantsika ve pastera fa mila mivavaka sy manankim-po amin'Andriamanitra aloha tsika raha tiantsika heverina izy? Eny e, fantatro izany saingy. Saingy hoe ahoana indray ka? Saingy malasa ihany ny saina e. Raha vavoko ane iny ry fetra e. Eny e. Ary tsy manana hafatsiny ataoko ahoana ny ianao anatin'ny ahiasy tahotra mandritra ny androm-pianako raha sanatria ka tsy ho hitako intsony izy. Tsy te handisy fanantenana mihitsy aloha fa nazahako ary mba velom-panontaniana tsy ahitam-baliny ato-tsaiko ihany. Hoe ahoana marina ry izy ity. Ary toa lasa variana be ho ahy ianao e. Ka tsy hoe variana izany fa mandinika mahakasika ny tokony handaminana ny fotoana e. Hoe fotoana tokony ahoana ny andehanantsika hitady hanimevany amin'ilay toerana iny. Fa aminao viana marina tokoa moa. Efa ho tapitra ihany mantsy teny indray volana kanefa mbola tsy naheno teny ihany izy pastera sy ramatovololona hoe ahoana ny atao. Ka ry zareo koa ve moa dia izay fantatra ny tokony ataony aminao e. Tena sarotra aloha ny andainga fa tsy mazoto hitondra ny menzany Eny fa na ry pastera raha tsy hitako misalasala mafy amin'ny tokony hitondrana azy ihany. Tao varian-dresaka teto fotsiny tsika fa aleo aloha andeha hijery an'ilay sakafo natokona ao an-dakozia ao. Eny tokoa, mandeha any ary jereo sao dia may e. Ny andro raha teo koa ty efa mihatao andrianiko. Ka aleo ary jereny e. Ie. Miantso anao ihany aho rehefa masaka le izy. Ok. Sanazo raha mba ohatranao menja sy petra. Ny angatahako amin'Andriamanitra aloha dia inganika mbola ho tratraka ao ry zareo e. Tsy tokony asiana kiandriandro intsony mantsy ty raha tiako. Inoko tokoa mba mbe mpampinomana tena sy ara-panazy raha hivolana na angilana kely izay. Ohatra efa eto am-bavahady sady aty marina. Ody ô! Misy olona izany ry fetra fa mandehana mba jereo kely azafady Zaho mbola sahirana kely. Andraso ary fa jereko e. Wai, pastera marina. Izy indrindra ry se afaka mandroso ve aloha e? Ohatra mandroso pastera. Azafady fa ohatrany somary taitra kely fotsiny ana hitanao fa tsy hoe maninona akory. Ao e, tonga dia mandroso mihitsy ao an-trano fa za nidy an'ity vavahady ty vetivety. Fa izy zao ry fetra? Za ihany rery menja. Hay ve ka i pastera mandroso pastera? Dia tonga dia mahazo toerana? Misaotra indrindra. Miala tsiny indrindra pastera fa tena tsy fantatro mihitsy hoe handalo aty ianao Tsy ny manana indray olona mihitsy koa izay saingy isaorana ihany aloha ny tompony amin'izao fandalovanao izao e. Izay kosa aloha e. Tsy maintsy izy no isaorana voalohany
Ka inona no vaovao nandritra an'izay iray volana tsy nandehanako taty izay? Tsy dia misy vaovao pastera. Raha ny tato an-trano indray dia tena lamina aloha hatreto. Tsy nisy zavatra hoe natahorana. Tsara kosa izany a. Za indray manambaba ho lazaina aminareo. Fa vaovao momba n'inona pastera? Momba ny meva ve? Izay indrindra. Fa ahoana ka? Nahita azy nga pastera? Raha ny tena marina tsy izany nahita azy. Pary olona mpanasiny any Ambalavato. Ahoana tsara pastera? Ka zay efa niteneniko anareo izay e. Raha ny azoko tsara nge zany ka tsy vitan'ny hoe toerana fitobon'ny ratsy sy toerana io fa sady natao toeram-panasinana any koa Ka zay indrindra. Dia manahoana sy ahoana nefa izany ny ataontsika? Ka ny momba ny indrindra ny antony anatonako anareo satria tonga ity ny fotoana izay tsy maintsy apoditsika amin'ny meva amin'izay. Izany very pastera. Dia inona ary no tokony atao e? Tsy maintsy mandeha mankeny noho izany e. Fa izany hoe maninona indray? Tsy afaka miaraka amintsika raha matobololona fa ny zanany vava ilay mikarakara manampy azy ao an-trano iny miaraka amintsika. Ka tsy hanahirana ve izany ry pastera? Izy mantsy ny tena mahalala ny fomba sy ny tokony atao eny amin'ilay toerana ka izay no mampanahy. Raha araka ny teniny aloha dia tsy misy tokony atahorana e. Efa mpiaraka aminy eny amin'ilay toerana ho mantsy izana amin'ny vavy ito aloha rehefa manasiny eny ry zareo. Olana ara-pahasalamana ihany koa ngeno ny antony tsy azony anoharana e. Ka manahy izy ireo sao dia manjary lasa vesatra ao antsika ihany ny andehanana eny. Izy raha teo koa iny efa somary nahazo taona ihany kanefa ny lalana lavitra. Fa aiza marina moa ilay toerana pastera fa anarana fotsiny ankeny tena fantatray e. Izay faritra na distrika misy an'izany tsy misy anay akory Any amin'ny faritra Fianaratsoa iny misy azy ao anatin'ny distrika Ankalamavony ao. Izany hoe ambanivohitra moa izany fa tsy tena tampon-tanàna e. 50 kilometatra miala amin'ny renivohitra ihany no tena tonga amin'ny fiara. Izany hoe lalana 520 kilometatra izany tsy maintsy andehanana tongotra. Ary any amin'ilay tena akaikin'ilay toerana aza dia misy miampita lakana kely izay mihitsy. Ary tena lavitra marina izy izany Dia ho tonga tany ve izany meva ilay niala teto tamin'iny? Ka ny herin'ny maizina na ny hery hafa mihitsy nge nitondra azy tany e. Izay kosa aloha dia marina e. Raha olombelona ve havita ditongotra vetivety amin'ny lalana lavitra be izany? Ka manahoana ary izany ny andaminantsika amin'ny fotoana e? Tsy maintsy makany amin'ny ravololona aloha tsika makatoromarika. Sady ihany koa tsika dia tonga dia mba miresaka amin'ny nomena. Fa iza moa izany ilay nomena? Ka efa hoe ilay zanany vavy araka amintsika ho any e. Tokoa moa. Dia aloha izany izay ny atao e. Ka aminao viana izany tsika nandeha akany amin'ny zareo? Aleo raha-pitso hariva raha tsy mampaninona anareo. Izay ny mety. Ka tonga dia amin'ilay fiantsonan'ny taxi be miakatra amin'ny Tananarivo izany ho fotoana raha-pitso dia indray tsika miaraka mandeha makany avy eo. Eny ary e. Aleo izay no atao. Efa vita daholo ve ny etantsika e? Tolozanao mijery filma fotsiny indray? Ie, efa vita ka. Ianao mba nandrasana nanampy aza moa tsy hita tampoka hoe nandeha taizako. Nandeha nijery zavatra kely tena tsena re za. Fa zavatra inona? Ka fitaovana madinidinika hanampiana ny ato an-trano entinandro finina indray e. Fa inona koa izao ny antony mahatezitra anao amin'izany ka? Ka ny fanontaniana apetraka ao tsy inona be loatra. Ohatrany hoe andeha hitsoaka sa andeha hampiaraka izany ny olona aminao. Asako, iza mahalala izay zavatra ataonao any nefa e? Izany mba tetranao moko. Maninona? Oviana ihany nga ianao ty vao mbo tena atoky ahy. Tsy haiko e. Ndraha vavoko aza moa vitanao ny niaraka taminiko. Ka tsy efa fantatro koa ve moa ny antony ka? Sa faly an-datsa fotsiny ianao? Avelao any izany resaka izany ka. Sao dia izany indray ny ampiady eto. Izay anomanana ny diantsika raha-pitso maraina izao no mila heverina. Mba izany ahainy tokony resahana azy atao fa tsy izany resaka mampiady izany foana. Fa mifiry moa mesosolo ny tonga makatsika eto izany? Amin'ny herina maraina tsy disony izy ny tonga eo. Satria isika mbola andeha hakam'ny pastera sy nomena. Dia aleo izany mba miomana aloha sao dia tsika indray nandrasany etoko. Ka izay indrindrako. Asiro efa ihany no findehanao raha riva alohan'ny atory sao tsy tafafo maraina eto vao tena loza. Ie, ao fa asiako e. Eny ary.
Menja, Ahoana e? mbola tsy vita ihany ve zao fiomanana izao e? Ho avy ihany ke Monsieur Sour sao dia ianao indray ny andrasana eto e? Efa vita re a. Sady inona koa ary ty mampivazavaza anao vao maraina ty? Ka tsy hoe vazavaza ary Menja fa tsy tiako mihitsy ny aho mampiandro olo io satria tsy tiako koa ilay miandry ela be. Ka izy ary ty mbola tsy tonga akoriko. Sao raha teo vao amin'ny 9 maraina latsaka 10 minitra. Izay ary ny ianao fa misy fiara ao am-bavahadiko. Eny tokoa, tena izy angamizay. Ary ndao avoaka ny ivelany reto etany reto raha izany. Ie, tena izy tokoa. Ary tena maro-potoa mipampasolo izany a. Andao ary. Reto sakadao reto angamba hoentinao fa aleo ty valizy kely miaraka amin'ity harona anankiroa ty entiko. Tonga dia mandehana mamonjy fiara fa izany mbola niditra trano. Eny ary e. Lasa izany, hidio tsara ny trano a. Aza matahotra ianao fa ataoko tsara hidy ty e. Ary tena lasa maraina tokoa tsika. Ie, mahafinaritra raha mba ohatran'izao daholo ny ataon'ny gasy rehetra amin'ny fanajana fotoana. Ianao koa ty ohatran'ny mampiomehy. Fa maninona? Ka tamin'ilay zavatra niteneninao teoko. Fa asa aloha izay raha mba efa miandry antsika eo amin'ilay toerana ny fanomezana izay pastera. Ihany tokoa ry Menja e. Efa eo koa sisy ka. Ary efa tena vonona izy izany. Ie, ara-potoana tanteraka tsara koa tsy pastera izany. Ka pastera ve moa agaga e? Izany ary izy hoe pasterako. Tonga dia mba hajanony eo aloha kely eo ny fiara rasolo fa efa eo aloha ilay olona anankiray miaraka amintsika. Eo dia efa mety. Zay. Salama ry zareo a. Salama pastera. Manao ahoana pastera? Salama tsara fa anareo manao ahoana? Efa vonona tsara daholo a. Ie, efa vonona tsara ka. Ary Menja ka. Efa ela ny vonona pastera. Tsara koa izany. Fa izy aloha ny Monsieur Rasolo pastera. Izy ny chauffeur antsika. Mo. Faly mahafantatra izany Monsieur Rasolo. Afaka mandroso anaty fiara amin'izay pastera fa efa tafiditra daholo koa ny entanao e. Tonga dia eo amin'ny divan eo ianao. Eny aroko. Eo amin'ny arébus ilay makany Antananarivo moa no andraisana ny nomena. Io indrindra. Sady efa niantso izy teo aloha natongavanareo teo efa eo ny a. Ay kosa, tsara kosa izany. Izy izany sisa nalaintsika dia roso amin'izay ny dia e. Efa io miandry antsika kosa ka izy. Eny tokoa, efa io marina. Ary tonga dia hajanony kely eo amin'ny arébus eo ny fiara Monsieur Sour fa efa io miandro io ilay olona. Ary sao dia tonga dia antsona hiditra ato anaty fiara ingany izy fa eto inge tsy azo hijanonana ely e. Salama nomena. Ve ka nareo ihany e. Salama nareo. Efa vonona tsara izany izao a. Ie, efa vonona tsara ka. Io ihany ve izany ny entandry? Ie, reto ihany. Ka ao ary tonga dia ampiakarina ato anaty fiara e. Dia afaka tonga dia miakatra koa ianao. Avy eto amin'ny sisiny eto aky ny toerandria. Dia aleo fetrana ao ampovoany. Ok ary. Mahazaka voyage tsara moa ndry. Sao dia mandora somary lavidavitra ny lalana ko. Ndriko ki, tsy misy atahorana raha ny amin'iny ka. Ary velomy amin'izay ny fiara Rasolo dia ndao ananga. Marina tokoa. Sady mbola lavitra ny amin'ny lalana. Fa eo amin'ny 4 kilometra moa izany pastera tsy maintsy andanantsika. Antananarivo Fianarantsoa zareo a. Eo amin'ny 400 kilometatra mahery kely raha manaraka ny lalam-pirenena fahafidy ity. Izany? Ie. Dia eo Fianarantsoa indray tsika no
mamaky mandeha niny Kalamavony iny eo amin'ny alaviran-dalana 70 kilometatra mahery eo zany. Tena lavitra. Dia tonga eo amin'ny Kalamavony indray tsika dia mitsofoka mandeha lalan-tany eo amin'ny 25 kilometatra eo. Dia hatreo ihany ho vita amin'ny fiara fa eo Ambatomaiso mandray lakana. Arahana ditongotra 5 kilometatra eo vao tonga ao Ambalavato. Ary tena lavitra marina izy zany. Zay anio ay, fa nga tsy misy lalana manapaka mihitsy. Misy fa tsy tonga amin'ny fiara e. Tsy maintsy hoe mandeha tongotra ihany. Sady be dahalo koa tsy dia tsara andehanana loatra, indrindra hoe vahiny niditra any. Vahiny nomena moa zany tamin'ny Noviana no nandeha taty farany. Efa ela ihany ka. Efa tamin'ny 5 taona lasa angamba izay. Karaha zany ve zany ry nomena mbola ho tadidin-driny aty a? Fa angany aty mety ho adinony. Tsy azo. Eny e, ho azonareo ihany rehefa tonga any. Efa lasa lavitra be tsika zany. Efa somary lavitra tokoa ka. Efa hiditra eto Ambohimasoa zao. Ay. Nareo koa moa le avy nisakafo teo Manandona tonga dia natoroko. Sady efa maizina zany andro zaniko. Fa firy zao pastera? Efa fito latsaka fefa nene zao e. Ary tena efa ela marina zany fotoana natoriny zany. Efa tena ela mihitsy. Izy roa vavy ary tena mbola rendrika be nefa tsika zao tokony hisakafo hariva ao Ambohimasoa. Ino kosa fandrofono menaka. Fa efa tsika zany. Efa hiditra Ambohimasoa isika zao a. Efa tena lavitra. Ie. Sady efa tena maizina be zany andro zany. Ka efa 7 ariva hono zao ko. Zany ve? Zaho koa zany ohatran'ny nona sahady ndraiko. Ka efa tokony sakafo mihitsy zao e. Eny marina. Dia ahoana menja mbola matory io? Tsy olana zany fa aleo fo azoko izy. Sady mila manao pôzy kely koa sika fa reraka be zany tongotra zany a. Ka efa hiditra ny tanàna ary tsika zao e. Ka aiza ho aiza eto moa zany tsika nijery toeram-pisakafoanana? Mety foana re pastera zay hiteny a. Hitsy aloha hitsy zao misy. Sady mba ohatra mibetsaka fiara mijanona ihany izy zany a. Eny ariko. Tonga dia mba hampazo hiparikiny eo aloha amin'ny hôtel ery Ngarasoa. Dia ahoana menja mbola matory be io e. Ao fa voazina izy re a. Tonga dia mandeha any ry miaraka amin'ny pastera fa tsy maninona. Reny ariko. Menja. Menja. Fa ahoana? Voaza dia ndao hisakafo. Fa efa aizintsika zany. Efa eto Ambohimasoa tsika zao ko. Nga? Ie. Ary tena efa lasa lavitra be kay. Ary lasa aiza ry pastera? Efa lasa ny ry zareo fa tsika nge sisa ny andrasany e. Nga ndao ary. Sady reraka be koa zany fofotra ato anatin'ity fiara ity fa aleo makaina kely any ivelany any mihitsy aloha. Ka tonga dia midira ry ianao fa za mbola anamarina nidin'ny fiara rehetra alohan'ny voako. Tsy amin'ny misy hôtel lehibe tsy moa zareo no mandeha. Ao. Ka tonga dia any zany za miandry anao fa ohatra mangatsiaka be koa ato tokotany ka. Tonga dia mandeha any e. Lasa zany ko. Sava maiva foky daholo tsika rehetra.
Za aloha tena efa voky be mihitsy. Za koa tena voky. Ary sery fetra mba manao ahoana? Io koa very pastera dia anontaniana. Olona tsy hay andalovakany io. Fa ahoana mihitsy moa zany any tsy azo anontaniana e. Efa tena plaiza pastera. Any amin'ny petit déjeuner any indray tsika vao mifampitady. Mety zany efa azo lazaina misasaka ihany aloha ny lalantsika. Ay, afaka ora ray na mahery kely atsika dia hiditra amin'ny fianaran-tsoa. Fa efa amin'ny firy moa zany zao? Efa amin'ny 10 alina latsaka 10 minitra e. Tena mandeha ny lera. Eno ka itsika ary moa mandeha ka ahoana mihitsy izany tsy handeha ka. Marina mihitsy izay tenin'ny pastera izay. Ka aleo indray ary aloha ka torimaso kely mandra-pahatonga ny fianaran-tsoa e. Kana za koa loatra ny verina tady torimaso indray alohako. Afaka matorina ireo ka lalana raha toy koa ty mbola ho lava. Dia miazo ny lalam-pirenena faharoa amby 7 iny. Eo amin'ny 2 ora sisa ny lalana dia tonga ao Kalamavony. Ay, dia eo indray aloha izany no mba makaina kely androany e. Mety zany sady mbola misy hoanina koa izany lalana 10 kilometatra tsy maintsy andehanana tongotra izany Tongotsika fetra. Ay, tena vetivety kosa izany ko. Menja sy nomena mivoazina rehefa tongotsika. Rangahy tongotsika e. Ie, vao zao mihitsy. Ary mifoaza ary menja fa mbola betsaka ingeny zavatra tokony atao e. Ao rehefa ifosa fa efa aisytsika izany. Efa eto Kalamavony. Ay moa. Ie. Tsy ela kosa dia tongako. Ary lasesy pastera. Lasa nivoaka an'izy fa izy ve Andrianareo eo e. Ary azakizitina moa e. Za koa aloha reto andeha hidina hivoaka kely any ivelany any amin'izay ka tena efa ela ihany mantsy izay nijaliana sy niretana tato izay. Andany e, omendalana le. Manahoana sy ahoana moa zany ny programantsika ry fetra? Mijanona eto Kalamavony aloha tsika androany a. Sady mba makaina kely koa. Dia raha pitsy maraina manainga makany Ambalavato. 520 kilometatra ihany moa zany vitan'ny fiara fa ao aorian'izay dia tongotra indray adiny 2 na adiny 3 eo. Tena mbola ho lava izany lalan'izany a. Ary aizeto moa zany tsika no mivantana ka. Ay, efa misy toerana sy olona mandray antsika androany e. Na mandramatovololona. Izany hoe fantatry nomena koa izany io olona io raha azoko tsara. Tsy fantany. Fa ahoana koa izany? Efa niteny pastera fa tsy fantany hony. Ka ohatrany hoe namandravololona talonga io izany e. Falasaiza ry zareo ry nomena tondry irery ny nakaty. Mbola any arinana ry zareo ry pastera. Za tonga dia nandehako. Ry trano ry nivantanantsika e. Ary tao mbola mety be any izy izany e. Ka mety mbola tsy ao angamba ny tompotrano fa mety namonjy raharaham-pianakaviana any Ambalavao. Ny fanalaidy no napetrany tamin'ny manodidina eto. Ay, dia tsy maninona ve zany raha tonga dia miditra fotsiny ao tsika? Efa zavatra vita resaka anie zany e. Tsy misy atahorana. Ary ndrara solo mba lasa izy. Lasa nandeha nijery kafe hosotroana angamba izy. Ay, efa iny makaty iny mantsy izy zoroko. Eny tokoa. Ary aleo aloha tonga dia hovaiko ny trano dia miditra zany tsikako. Oaray, fa nga moa zany pastera manana fanalahidin'io trano ivantanantsika io ry menja. Toa izy indray mamoha an'le trano. Za koa ary mba gagako. Fa ahoana koa ary izany. Andao aloha anatonana dia hita eo e. Andao marina hoe. Fa nga tsy andro tompotranotsika vao mahazo miditra pastera. Tsika ry ny tompotrano androany sy rapitso a.
Ary anao mandroso dia hoe toy ny entana e. Mba hafa koa izany. Ka napetrany tompotrano tetỳ amin'ny manodidina ny ahoana mifanalahidy Fa ny tompotrano izany lasa izy. ohatra ny hoe mbola tsy ahoniko. Ka inona moa izany fa dia atsika aloha izany ny tanàna androaniko. Fahasoraka izy a. Hoe ahoana? Tandremo sy fadio ny bebe resaka eto amin'ity manodidina ity. Indrindra moa fa ny milaza ny anton-dehantsika sy ny toerana lehantsika. Tena tsy azo atao mihitsy a. Fa maninona? Toeran'ny aizina Mbalavao ry fetra. Ka tsy resana na tononona fahatany. Toerana manan-kasina moa mpanasina en'izay e. Fa atsika moa manaraka amin'ny finoana kristiana dia izay no azo ilazana azy. Sady aloha hajaina foana ny fady a. Dia ny mbola ety ambohatra tsika. Tsy azoko mihitsy koa izany a. Rehefa tsy azo atao re dia tsy azo atao a. Tsy voatery ho azo daholo koa izao rehetrarehetra izao. Fa hoana ary nomena? Ahoan'izay paster? Ianao moa izany taloha efa tena mpanaraka mamanareo aty mihitsy. Tsy dia hoe mpanaraka kosa angambe. Fa misy fotoana tsy maintsy miaraka amin'ny eny. Rehefa misy ilainy ahy moa izany. Izany ve? Efa nisy ny tantarany ahany aloha ny ampahany tamin'ny fomba fanaony. Fa ny tsy haiko dia hoe tamin'ny fomba nanao ahoana no nahatongavany aty amin'ny dezaka be aty. Hery tsy tamaso tsy takatry ny saina re izany ry pastera. Ny azoko ambara fotsiny dia hoe nazary izao vao tonga saina hoe ay lavitra ihany ny lalana iny. Teo amin'ny fahafito ambin'ny 10 taonako teo mantsy ihany nentiny tetỳ farany. Ny taorian'izay dia tsy nanaraka azy tetỳ intsony aho. Izay hono ny baiko. Izany ve anaka? Dia nanahoana nefa ny fomba nandehananareo tatika? Ohatrany tsy tompony tenako izany aho pastera. Ohatrany hoe hoentin-drivotra izany. Satria eny Ambohitra Rabatananarivo aho nasiany akipoko ny masoko. Dia vao miratra ny masoko dia efa eny Ambalavato ny Kalamavony aho. Fa tsy ratsy kosa aloha ilay ato anatin'ity trano ity ry fetra. Ie, tsotsotra ery. Sady milamina no madio tsara. Mahafinaritra e? Ie, sady ny zavatra rehetra koa efa tena vonona ato daholo. Efa misy daholo na ny fotsim-bary, ny fatana sy ny arina fandrehatra. Ny zavatra atao laoka mandritra ny fotoana hijanonantsika ato moa dia manginy fotsiny. Tsy misy zavatra atao afotsiny karakara sy mahandro sisa moa dia mihinanako. Mahafinaritra ka. Enga ny aky mba ilamina sirindra tsara ohatran'izao diantsika izao koa ny zavatra atao eny Ambalavato. Izay ny rariny e. Fa ny mahagaga sy ny mbola mahalasa lavitra ny saiko hatramin'izao dia hoe ahoana? tamin'ny fomba ahoana loatra izany na tonga ny meva eny Ambalavato. Ka izay ireny mahery sy takatra ny saina azy a. Asany maizina hotsika. Aiza ve ka olona ny Antananarivo no tonga tsy lera aty ambanivohitra Fianaratsoa? Mahalasa saina aloha izany e. Mety mahalasa dala koa ary raha eritreretina foana. Tsy te ahita ary fetra hoe inona indray? Izay indray ianao sy ny eritreritratsinao a. Tsy mba manana fisaina miabo mihitsy fa dia zavatra ratsy foana ny atsofoka ao anatin'io saina io. ka mba lasa ihany ny saiko re. Avela ho any mihitsy aloha izany resaka izany fa mandehany ianao dia atsoa pastera sy nomena fehivavony reto ny sakafo. Ny mandoatra azy eny ambony lovia sisa anao tao. Ary mba lasa azy mety sosoloka. Ohatrany tsy hitako mihitsy izy a. Ao ivelanao izy mipetrapetraka. Tonga dia atsoko izy araka hinana amintsika. Ka tsy aleo ianao miantso an'zareo fa za izara sakafo. Sy eny indray ary. Velareo mianaka ato ambadiky ny trano aty any. Za dia efa sasatra ery mitady anareo eraky ny tranoko. Jersy a. Ka afaka mandrosa amin'izay tsika fa efa vita ao an'iny sakafo e. Izany ve? Ie. Oe. Za koa dia efa rindrisaka teto fa tsy mba nalalana nampy anareo akory. Tsy maninona izany nomena. Sady zavatra tsotra kely koa ve. Andao hisakafo.
Andao ary. Ay, tonga nareo. Tonga dia mahazoto toerana ary. Ato moa izany tsy misy aza fa tonga dia tsy velarina dia samy mamonjy ny sisonko. Tsy maninona re izany fa izay mahaty ambanivohitra antsika. Izay aneo e. Ao samy mahazoto toerana ary. Io no masakitsika androany. Aleo ary aloha paster hitondra am-bavakako. Marina izany. Ary bavaka ary tsika e. Efa atory nga paster? Mbola ka. Vao saika hamonjy fandriana mihitsy io no ianao tonga io. Misy ilaindrianga? Ie. Misy zavatra saika ho resahako aminao. Zany a? Mba tsara ihany mantsy raha ho fantatrao alohan'ny andehanantsika raha-pitso marainy. Ka enta ary ny resaka ao e? Aleo angamba tsy atsika paster no miresaka. Raha mety aminao. Aleo mba atsy amin'ny efitrano atoriako atsy. Sady misy zavatra vitsivitsy asehoko anao koa. Ka andao ary. Zarery moa izany sa sao dia tokony atsotsika izy roa e? Paster rery no tena mety ka. Ka andao ary. Mandroso ary paster. Ohatray marina. Mandroso ianao e. Fa inona daholo reto ry nomena. Aza matahotra na mieritreritra zavatra ratsy na mandefa saina lavitra aloha paster. Ho azavaiko aminao daholo iandro zavatra ireo famelohan'izay aloha. Mangataka aminao aho ho tony tsara. Fa tsy... Iny tokoa. Fanafody gasy daholo ireo zavatra hitanao ireo saingy fanafody gasy natao hanasoavana sy hanavotana olona fa tsy sanatria akory natao hampisafiana olona. Fa ahoana koa izao ry nomena. Tena jereo nge reto paoziny e. Mampivarahontsana. Tandroko mifeny voro-damba mena. Mifamatotra miaraka amin'ny fety ao anatiny. Itsy amin'ny ilany itsy indray toa fitaratra kely feno rà. Ary iny io amin'ny boaty vita amin'ny tany manga voafatotra amin'ny kofemena sy fotsy io. Tena marikoriko izany izy ka. Io no antsoina hoe le mazava paster. Le mazava? Dia ity tandroko mifeny voro-damba lazainao ity kosa, io no antsoina hoe moara. Ary ity fitaratra ity indray io no antsoina hoe fitandrona aminy. Aza manahy ianao fa tsy raha n'olombelona akory ny amin'ny fitaratra io e. Raha anakolahy tsy misy kilemany amin'io. Fa inona daholo ny tika an'izao ry nomena. Fa atao inona daholo ireo? Milamina aloha ianao paster. Milamina mihitsy aloha. Arak'ilay efa niteneniko anao teo hoe tsy misy zava-doza akory ireo zavatra ireo. Afaka manampy antsika daholo ireo. Asan'ny maizina sy fitaovana maizina nge ireo ry nomena e. Efa fantatro fa tsy maintsy izay no teneninao voalohany. Saingy azavaiko aminao anio fa tsy misy asa maizina na mazava ireo. Zavatra afaka manampy antsika daholo azy ireo. Ka hazavao amiko ary. Izany ambalavaty izany anie paster ka tsy voandroany na doany azy. Azo fanahy maromaro ny toetrao. Ekeko hoe manana an'ilay Andriamanitra tokoatsikitsika. Saingy misy koa ireo tampoka sy tsy nina atao ka mety hoe anjoantsika rehefa tonga iny. Ary araka ny tenin'ny mama. Ie. Tsy mitovy ny herohetontsika miady eny. Na ny na ny anao na ny eny fetra sy mentsy. Ka afaka zavainao amiko ary ve aloha hoe inona daholo reto zavatra reto e? Reto aloha no asehoko anao Ay. Saingy mbola misy hafa mbola tsy hitanao. Mbola misy hafa? Eny. Ty fitaratra ity izao ny fitandraroa aminy. Izany hoe raha azavaina dia afaka manao dédoublement raha mampiasa azy ity. Zany izany hoe afaka mizara roa izany e. Afaka mizara roa ny vatako. Ny fanamonao ambala-vato mantsy tsy misy hafa amintsika ihany. Vao eny fa misy miodiody eny dia tamy izy amin'ny angady sy ny azony. Izay no ilaina an'ity.
ty boaty vita amin'ny tamimangy ty kosa natsona hoe le mazava. Dia izao vao miditra vavahady dia mila mizarytsika. Ho maizina mantsy ny andro satria maheno sy mahatsapa fanahin'olona tsy tokony mbola hoenina, tsy tokony hoeno mihitsy ny mpiandry sy mpanasina. Dia ireo karazana kalan'orona matotoa isika, izay ny miandro ny doany eny. Ka nahandro amin'ny folo maraina ary tsika ny tonga eny dia ohatrany hoe amin'ny 7 alina foana rehefa tsy misy an'ity. Dia izay no ilaina azy. Raha nomoara indray dia betsaka ny zavatra ilaina azy fa rehefa tonga eny azavaiko aminareo ihany. Ka izany ve ry tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Eny misy hery hafa ivelan'ny herim-pahazavana nge izany ao anatin'ireo zavatra ireo ekeko izany saingy tsy hery maizina ho afa herin'ny natiora kosa nefa. Dia ahoana ny anazavana n'izany amin'ny fetra sy menjaka? Sarotra izany pastera. Tsy mila zavaina be akory ary izany satria tsy ahita na tsapan'ireo zavatra ireo akory ry zareo. Tsy azoko mihitsy anie izany ry nomena Enao ihany ry pastera mety ahita na tsapan'ireo fitaovan'ireo fa ahoana ka? Ka izay aloha, izay ny antony niresahako taminao. Araka ilay noteneniko teo hoe tsy mitovy ny toerana na ny voaram-panahiny tsirairay avy. Eny fa na dia ny mpivavaka aza. Eny aroko, manaiky ny ampiasanao ireo zavatra ireo raha toka tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina. Mahazo matoky ianao pastera. Amin'ny foaza amin'izay raika izy fa maraina ny andro isy efa ato an-dakozia ato. Efa ato ka. Efa io nataoko vonio ihany koa ny sakafo maraina anareo. Ary izy roa ihany za sisa mbola tsy mifoha. Mety mbola reraka ny dia kosa angambako. Ka na dia izany azy ny fotoana anie mandeha any andrasary aloha fa ho atsoky zareo iny ihany fa efa manokatra varavarana kosako. Manahoana nareo salama tsara ry salama ry ry fetra. Ka nanao ahoana aloha ny alina ny lamina tsara? Lamina tsara ka afaka tsara koa ny avizanana. Ay kosa aie mahafinaritra izany. Ka io ary aloha ny sakafo ary metsanga mbola tsy mifo. Efa ny fo izy fa mbola mikenikerinao. Iny ve moa gaga tsony ka tonga dia misakafo any ary aloha fa mangatsika ihany ny sakafo aie misaotra. Ka ahoana marina moa izany ny programantsika rehefa misakafo tsika tonga dia miomana dia manainga ndroatra hatrariva any an-dalana any raha taraiky sady mbola misy an'ilay lalana 10 kilometatra tsy maintsy ataontsika ditongotra. Tsy maintsy miala aloha izany marina mihitsy izany tenin'ny pastera izany mbola ho mafimafy ihany ny ady ka efa vonina seva voalamina daholo moa izany ny zavatra ilantsika any ka sao dia mbola misy adino antsy ka andray mba ho sahirana eo tsika. Efa reo daholo ka sady efa nomaniko tsara daholo alohan'ny nampidirana azy tato anaty fiara. Ny lamba firakotra sy ny akanjo vitsivitsy soloina rehefa miverina mody sisa ny natsaniko ao. Raha ho tafaverina moa izanyko. Mety izany ka ary verina amin'izay ny fiara rasolo dia andao anaingitsika. Ny andro raha teo koa ty efa miatoandro fa mifiry tokoa moa izao efa mivaly latsaka ka andao amin'izay ariko rosoe midiringa rasolo eo amin'ny adiny 4 marina moa izany ny andehanantsika fiara. Raha araka ny toromarika ny meniny aloha dia eo amin'ny adiny 2 eo. Tokony ho vitantsika oraraina latsaka eo ary fa ny lalana ratsy ny mahahela azy. Izany ve?
Araleo amin'izay araloha akafiany voary sy ny manodidina fa mbola misimisy ihany raha zany diantsika zany. Mety mihitsy izany hevitra sia izany e. Vao miandry antsika raha teo koa ny ditongotra ka aleo ararotina fotoana azo akanaina tsara e. Ary tena mangingina sy milamina be aty izany a. Ka aty koa ngera araka ny tenineny dia toerana tsy dia tsara andehandehanana loatra e. Izany ve? Ye, raha araka ny filazan'ny tompon-tany aty koa dia saika ho mahita loza daholo ny olona izay mikatsaka ny andehana hitsangatsangana aty. Efa tafiditra ho isan'ny toerana masina hono mantsy aty e. Ka raha izany ve tsy tokony hampatahotra ihany izany? Ye, raha ny tokony ho izy saingytsika efa tsara fiomanana sy efa nivonina ny amin'ny zavatra rehetra ka tsy misy tokony hatahorana intsony. Dia izay tokoa ngaky. Tsy ireo koa ary tia fetra milaza mba hakafiany hakanton'ny natiora raiko tory teo sahady. Eny tokoa. Avelavaka izy loha atosy fa fanararotana fakanaina ane izao e. Ary indrindra mba tsy te atory. Akia, ohatra nefa mba ampy ahy ihany ny torimaso tany an-tranoko. Vao may koa ary reraka eo raha mbola ampiana torimaso indray. Eny ariko. Way, ary fa inona koa iny vady fisaka misy soratra ny lalovantsika teo iny. Sady tao soratra mivandravandra be ilay izy. Tazako tsara ihany na dia tany amin'ny ilany ankavia azy izy teo. Itako iny antsoina hoe ampasamanatsoratra aminy a. Fa ampasamanatsoratra ahoana koa izany? Misy fasandrazan'olona na fianakaviana Masidolo ny eto ny eny kia. Fasana Masidolo? Ie, raha fitinina ny tantara dia eo amin'ny faritra iny nisy nanorina tsangam-bato fasany. Valo votaka avy amin'ity faritra ity mantsy ilay fianakaviana ka neritreritra ny hanao fasana tety. Tsy nakasitra amponina sy ny manodidina nefa izany fikasan'izareo izany satria mety ampidi-doza sy tsy mifanaraka amin'ny fomba tany hony e. Dia nikiry biby moa fa tsy nanaiky ry zareo. Rehefa vita ilay fasana dia nitokanana saingy ahoana? Zava-doza no nisy tao aorian'izay e. Satria dia naka ilay fasana. Fa naka ahoana koa? Nataon'ilay fasana tahaka ny tsipona kotraka iny nandripaka ny mianakavy teo a. Nga? Ao anatin'ny 3 volana tsy latsaky ny 5. Ary ao anatin'ny herintaona efa maheran'ny 20 ny maty. Entsany izany. Tao anatin'ny 3 taona teo tokantrano 7 indray maty lasa korazana daholo. Olona vitsivitsy sy mpianakaviana sy samy velona e. Ny amba niripaka daholo. Fa dia inona loatra hono na tonga an'izany aky? Arak'ilay efa noteneniko teo e. Misy fady sy zavatra mila tandrovina amin'ny toerana be fady tahaka itony. Tena nahoana ny efa ran'ilay fianakaviana sisa tavela tao? Leo monina sy natahotra kely zareo nody sy niverina ny atanin-drazany any Antananarivo any. Ireo razana rehetra tao am-pasana moa izany dia tsy sahan'zareo ny kitihana na ny fongarina fa dia navela tao daholo e. Na dia tokony hoe nafindra sy nampiakarina tany arivo aza. Fa nahoana ka? Ka lasa Masidolo be ilay fasana sady tsy azo atao ininina mihitsy e. Manangatra amin'ny matina levina tao. Ahoana tsara? Ka izany e. Ary ny tena loza aza dia noho ny efa lasa nody any an-tanindrazana izy ireo lasa miakatra tanàna sy migafa ireo avelon'ny maty ireo. Izany e. Rehefa alina ny andro dia miditra ao an-trano nonenan'ny zareo fony fahavelona izy ireo. Dia miaina tahaka ny olombelona rehetra. Ohatra hoe mandefa radio, mitomany na mime, arahana an'ilay mitoto vary, mampaniany ny visy vilany. Tena mampiorikoditra e. Leo monina araka izany ny manodidina ka lasa nitsoaka daholo. Any ka lasa tanàna olo sy tsisy mpandalo sisy ety amin'ity toeran'ity satria malaza ratsy. Tena mba hienjana koa izany. Dia inona izany ny antony nahatonga an'ilay anarana toerana hoe ampasamanatsoratra ka?
miankavy amin'ireo trano sy sadsarava sy fasana nametrahana azy ireo feno kisoratsoratra tsy hay vakiana mihitsy any ka lasa natao an'izay ny anarale toerana. Mba hienjana koa izany tantara izany ka tena mahaliana kanefa koa mampatahotra. Izay tokoa aloha e, saingy izay le izy ko atao ahoana moa e, fa sao dia tokony hakatoro-maso kely alondra ity e. Ie, aleo fa hiezaka ny atory kely ihany aloha izanyko sy tsy ny hay marina. Mifoazy amin'izay araka izy matongontsika. Ary tsy ela kosa izy izany na dia izany ara nisy natao ihany iny lalana iny. Ie, ratsy tokoa aloha ny lalana e. Saingy isaoran'Andriamanitra fa tsy naninona ihany tsika sy ny fiara. Fa tonga zahantsika. Ie, vao izao mihitsy. Lasaizy nomena. Iry efa miresaka amin'ny mpitondra lakan-dry ambany izy e. Ay, ary mahafinaritra be aty izany milamindamina sady madio tsara iry. Kanto izy ny fitenenana e. dia ahoana moa izany ny fandaharam-potoanantsika ry pastera? Ka eo indrindritsika izao e. Tsy afaka amin'izany netsika fa tsy maintsy manono dia androany ihany. Izany hoe amoroana amin'ny telo tolakandro ihany tsika vao tonga mikadona any Ambalavato. Tsy azo idirana alina mantsy eny araka ny teny nomena tamiko teo. Ka zao ve izany tsika ny tokony misakafo aloha dia tonga dia malainga rehefa avy eo e. Ie, izay indrindra efa mipolo ora sasany maraina raha teo koa izao. Izany hoe amin'ny 1:30 sasany eo izany tsika ny tokony efa lasa. Ka andao ary aloha isakafo e. Ny fotoana azo teo koa izany vonjevonjena be. Hoento aty hoe fetra ilay kitapona jango anaty fiara io. Any anatin'iny mantsy ny rano sy ny sakafo ataondrotsika. Andraso alaiko vetivety ary. Efa ty tamin'ity koa nomena e. Asa raha mba manan-kitondra antsika ihany ilay mpitondra lakana nyresahany teo. Efa vonagana reo. Amin'ny sakafo zao dia efa vonina e. Ahoana hoana e. Afaka mitondra antsika saingy eo analamaisitsika amin'ny miala fa tsy afaka mitondra antsika hatreny amin'ny fiantsonan'ny mpanasiny izy. Izany hoe raha tokony ho 5 kilometatra ny lalana tsy maintsy atao ditongotra dia lasa 4 kilometatra. Mety izany ka andao ary ato aingana ny sakafo fa maikanaingitsika e. Dia ny fiara moa izany manao ahoana ka? Mijanona eto ny fiara singa rasolo ka miandry ny fiverenantsika eto izy. Ay ve, avy tao aingana ny sakafo dia andao ihale. Dia aiza ho aiza mireto sampanany reto moa izany ny lalana. Tia misy tsipika mainty manondraka vita iny lalantsika. Ary manomboka eto dia aokitsika tsy hiteniteny foana. Tsy azoko. Fa tokony hiteniteny foana ahoana koa moa izany? Izany hoe rehefa mahita zavatra amin'ny masona na mahitsy zavatra ny sofina dia aza taitrana mikiropaka e. Ka izay indrindra mety tsy hitovy mantsy ny zavatra hitantsika siantsika ato. Ay, ary tena mampatahotra izy izany manoatra no irene hiakatra ny ambondrombe ireny. Tsy misy tokony hampatahotra izany fetra. Fe izy tsara fotsiny amin'ny vavantsika dia milamina io. Ary mazava sy hita tsara ihany ka ny lalana mankaty fa tsy araka ilay nieritreretiko. Fa ny masoko ve izany lasa manjarona sa ny vatako mihitsy ny efa reraka fa aiza koa izay lalana mazava eo. Lalana amiko totoana sy finim-bozaka io koa hoe mazava hono. Afaka oraray eo tsika dia mikadina eo amin'ny vavahadina Ambalavato. Izany hoe mety amin'ny rotolakandro eo izany. Tsy manana fatsora roa ihany nefa sika ho arino hitadavana amin'ny avao ka raha sanatria tsy hitantsika ao anatin'ny fotoana io
dia voatery tsy maintsy mivoaka ataontsika alohan'ny filetehan'ny masoandro amin'ny 10:00. Tsara ihany zany ny fiomanana ara-tsaina dia izao mba hialana amin'izay mety ho ady atrehanako. Aza matahotra pasitera fa efa tsara homana tsara izay. Fetra mba ahoana e? Efa vonona tsara ka tsy misy atahorana ry amiko fa aza mananareo. Fanamarihana kely tiako apetraka fotsiny hoe rehefa matsapa tena tsy vonona dia afaka miteny mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny vavahady mena. Rehefa tafiditra ao mantsy dia namany efa vonona amin'ny zavatra rehetra. Efa ho tongotsika ry zareo satria ry tazana avy lavitra ry ny vavahady idiranao Azo toa vavahady mena lehibe ane izy izany. Sady avy no miloko mena midorehatra ohatran'ny lelafo. Azo fambahinana daholo koa azy eto voro-damba mena sy mainty mifamatopatotra amin'ireto hazo maniry eto amoron-dalana ireto. Marina mafy tsy ampatahotra ny hijery an'izao amin'ny andro alina. Hoatray, misy olona ny iny amin'ny tapon'ny vavahady iny izany. Araka ny efa niteneniko anareo tany an-dalana, tazomy tsara ny an-tsainareo an'izay zavatra hita amin'ny masonareo satria tsy mitovy ny zavatra hita amin'ny masontsika. Milamina mihitsy aloha lary fetra. Ary aleo aloha tia tantanana fa ohatran'ny mangofotra anie izany tanana izany. Misaotra pastera, ary menjangatsy mba matahotra hony. Ohatran'ny tsy tompony tena ny izany matsoko. Inona daholo ary izany zavatra henoko izany. Toa feoana vehivavy mihirarana feoan-jaza mitomany. Toa misy meko ary izy. Fa tsy feo amin'ny meva ve izany reto toa miantso any izy izany Milamina mihitsy aloha ndriry menja. Dia tombo tsara koa ny saindry. Tsy meva koa izany fa rehefa nampetraka ato izay tiana korotana ny saindry fotsiny. Aoka mba samy angina amin'izay aloha tsika e. Sikindra ty lamba hoan'ny etiko reto fa hanomboka amin'ny ataka amin'izay tsika. Dia izay ataoko ny ataonareo ny fiatsika moa izany ny tiako lazaina e. Fa izay lazaiko aza verina. Ny fahanginanareo ny tena ilaina eto. Miantso anareo azy fanahy. Izay tsy hafa fa zanakareo. Miantso anareo mba ho tonga hiasa anatrika eto ka hanamasina an'izao dianay izao. Toa lasa maizina sy mandrahoana sady mikotroka tampoka teo ny andro. Mangina aloha rehetra fa aza miteny. Miantso anareo ty zanakareo izay tsy amikery tsy ampahefana. Fa miandra anareo mba hanampy sy ampitafy ny hery fedina izay entina miady amin'ny fanahany fahamaizinana sy ny sazy. Hoatray marina. Ino ny zany zavatra mipoaka be izany? Zany ve tsy varatra? Ie, varatra tokoa saingy varatra milatsaka ao Ambalavato. Mba omeo akely hoe rifetra io kitapo eo akaikinao io. Le kitapo netiko teo azafady. Ty ary. Misaotra.
azo aoka ho tohizana trano ny fahanginana. Mety aheno sy ahita zavatra fahafitsika rehefa avy eo. Izy ny fanavoakany nomena tao anaty kitapon'ilay fitaratra feno raha miaraka amin'ilay moara. Ary inona koa io zavatra mikarazorazo amin'ny fitaratra iny. Tao mosoara fotsy misy tsipika mainty izy zany. Fa inona koa ary iny e? Pastera, ory pastera. Ahoana ry Petra? Tena ohatran'ny tsy tompony tenany mihitsy ange mihiny izany. Ohatran'ny hoe olona mamy izany izy. Aza manasy efa tsy maninona izany izy e. Fa teo fotsiny mitazona ny tanany. Fa ahoana koa ary izany? Tonga eto izay aka ny namana izay nalevon'ny fanahy. Ampahamasinana tanteraka nefa ny angatahana azy aminareo ilay mpiandry ny masina. Tsy ady na ila ady fa aka ny fanahy ny velona izay mbola tsy ekeny vitana hitoetra ato. Ka noho izany, ararako sy apetrako eto ty laveniny ty ho mariko ny fitodian'ny fanahy tsy mivaky ao an-dapa. Ary atolotro ny fanahy sy ny eto koa ny rano mahery. Ho mariko ny fanavaozam-panahy ny orenantsika. Iny mpanararaky ny mena teo alohan'ilay vavahady ilay lavenina. Ary aveo dia nisorony toka amin'ny tavoahangy. Ohatra marina. Ary toa lasa mihozinozina be ny izany tany itsahana izany e. Izany koa tsy horohoro-tany. Andriamanitra ampio izay fa tena mila anao tanteraka. Fa ahoana izao pastera? Ary toa misy horohoro-tany tampoka izany. Fa ahoana izao e? Milamina mihitsy aloha sery Petra. Ary fiaonisa kosa mime mafy be izany. Mitady sa tambatiana. Izay kosa fa mivola efa vadimena marina. Eny tokoa, io fa nivola izy. Oay, finina rety zavatra hitako ty rerazako. Fa inona daholo reto ry nomena? Moramora aloha ianao ry Fetra fa aza miteny mafy a. Ka tena mampivarahontsana angety izy. Toa lava-bato be. Ary inona koa ireo razana mitokatokana amin'ny folo lambamena sy mainty ireo? Eny tokoa ry nomena. Fa tena razana ve ireo? Ye, misy tena razana ireo dia misy tsy tena razana ihany koa nefa. Fa natao fanafody anaovana ataka. Rehefa vita izay ilana azy dia averina ety ihany. Ireo misy tavoahangy kely mifamatotra amin'ireo no tena razana. Fa fomba fandevenana faiza koa ary ny manao ohatran'izao e. Aiza koa nisy an'izany hoe razana antina fotsiny fa tsy alevina nadorana. Ireo olona ny fanaikina nivarotra ny fanahiny taty ihany ireo ka. Ay. Ary nalevina tahaka ny olon-drehetra ihany izy ireo saingy ireo fanahiny taizazy fony fahavelony no mibata sy mitondra azy aty. Efa fantatry ny fianakaviana izany ka tsy maintsy ampanarahana aminy ireny tavoahangy kely ireny e. Mba hahafantarana azy ireo rehefa tonga amin'ny fotoam-pahamasinana fahobe. Mba enjana koa izany ka. Izay angely ny teneniko anareo hoe mbola maro ny zavatra tsy fantatsika eto amin'ity tanindrazantsika ity e. Fa ahoana aloha ny anaovantsika ny menjy ity e. Ohatra tsy mbola tokony tenany mihitsy aneho izy. Tsy maninona io re a. Rehefa tonga an-davabatsika dia ampisisana tareo amin'ny ranomatony izy dia misavy io. Olona mifanengotra aina aminy koa ny voatazona ato dia rariny loatra raha lasa tahaka izao izy. Lasa amboroany fanahany e. Ary tsy aleo amin'izay ve toizina ny diantsika fa ny fotoana ty me mandeha any? Ie, marina izany. Ka andao ary e. Aiza amin'ireto lava-bato reto moa izany no tokony hidirantsika. Misy lavaka telo mantsy reto ka tsy fantatra hoe aiza amin'ireto no tokony andehanana. Eny marina tokoa ry nomena. Aiza amin'ireto izany no tokony aleha. Ty amin'ny sisiny indrindra amin'ilay ankavanana ity no andehanantsika e. Itsy amin'ny havitsy mantsy ny fandehanana any amin'ny toeram-panasinana rehefa hisy fanasinana na sorona atao ato. Ay, itsy ampovoany itsy kosa ny fanarindamba tsy mahay amin'izany.
Fa inona koa zany? Ao ireny toeram-pangatahana sy fanozonan'olona na olana. Tsy ny ratsy ihany any ny mivoaka ato fa ny tsara koa e. Ka ny tsara rehefa miaro amin'ny ratsy dia ratsy ihany izany e. Marina kosa aloha izany tenin'ny paster izany. Tsy misy hoe tsara sy ratsy miaraka izany fa rehefa tsara dia tsara moa, rehefa ratsy dia ratsy. Ka andao amin'izay ariditra e. Andraso aloha. Tsy tonga nge io dia azo idirana fotsiny amin'izao e. Ndreo tsy tafa voaka ao tsony raha tafiditra ao Mbola misy fomba tokony atao zany. Mazava ho azy fa tsy maintsy misy fombafomba atao ka. Somary memora kely aloha nareo. Iny fa nandray azy kely iray no mena dia nasiany tsipika mahitsy tandrifon'ny varavarana. Fa inona ny dikany tsipik'io no mena? Io no manamarika amin'ny fanahy mihodohodo fa misy olona eto e. Misy fanahy vahiny moa izany. Ary tia sy rararako tia kosa ny vavahady manasaraka azy sy ho afaka hiditra mandra-pivoaka antsika e. Mahazo miditra amin'izay tsika fa rarahako siry tia tsipika nataoko ity. Mba raraha koa izany marina. Ie, raraha tokoa aloha e. Saingy raraha tsy maintsy atao raha tsy te ho very ato. Ary hoe tetsy amin'ny tsara mandeha itsy amin'izay menja dia safoy amin'ny rano iny tarehany. Dia mety tsy ampanina azy ve izany nomena? Safoy fotsiny eo rehefa tsy manina izany io mampiverina ny sainy fotsiny. Eny ariko. Andriamanitra fa aiza izany? Ito kosa fa tena mampiverina marina ny sainy Eny tokoa. Fa aiza izany rifetra? Aty Ambalavato retsika izao fa nga dia tena tsy misy tadidinao mihitsy ny lalana vitantsika izay. Hay! Izay vao tsara joko. Saingy ilay teo anoloan'ny vavahady mena ihany no tadidiko farany. Ka efa ato anaty lavabato misy anymeva retsika izao Izany ve? Ie. Izany hoe ato izany izy no mipetraka? Azo lazaina amin'izany. Fa andao amin'izay aloha tsika androsany alohany e. Ary tena maizina be ato izany Tena marina raha mba misy fakahitana izany Soa ihany aza moa fa mba misy an'ity jiro lampy tiako. Ratsy izany dia tena loza. Ny fangamofetra sy nitondra lampy indray? Misy ato ka. Sady nataoko maromaro mihitsy izy ato. Reto samy mitazona ray avy tsika. Aiza? Reto pastera moa izany iny efa manana amiko. Ka tareo amin'izay ary ny lalana romena dia ndao. Aleo hitaritako azy efa mba izy foana ve ny aloha lalana antsika hatramin'ny Mavony. Aleo mba izany indray ny atao aloha dia mba omeny sy toromarika fotsiny amin'izay tokony atao Eny ary ndao fa tsy manino. Fa ny magaga ho ary reto dia izao toa arakaraka ny andro soantsika ato anatin'ny ity dia tsy maheno feo antsika manankitsony nefa dia ato anaty lavabato be ato. Eny tokory no mena. Nasa koa raha magaga. Tena efa ohatr'izany mihitsy ity toerana ity ohatra ny trano ihany io. Rehefa tsy be entana dia manako, fa rehefa maro kosa ny entana na olona ao aminy dia tsy manako intsony. Fa angamo ato misy inona ka ato ary ity babangona be. Ny ara-panandry sahako eto ka, fa tsy ny ara-materialy akory. Ay ve? Izany hoe raha mbola tsy misokatra amin'ny 6e sens ny maso fahatelo dia tsy mahatakatra na mahita izay lazaiko ato. Mba hafandray izany. Mangina amin'izay hoe henonareo ve izany? Henonareo ve izany feon'olona mandeha izany? Ie, za aloha maheno sady tena migadona be mihitsy izany fandeha izany Fa be izany toy izany olona mena. Avy atsy anatin'isy varavaram-bato mety ety izany Ary tena mba tsy taza koa iteo nefa dia nahalana nandalovantsika teo ihany. Ary mangina amin'izay aloha tsika.
Tena vona oasa. Oay, samadika anareo tsony e. Tena feo amin'ny mefy izany ry nomena. Andao voaina aingana io varavaram-bato fa sao maty ao ny rahavaviko. Milamina tsara aloha ianao ry Menja. Tsy ahafantarana marina anizy ao ataondry izao e. Ka inona ary izany ny ataontsika e? Tony aloha ry Menja. Tsy vaholana mihitsy izao fiantsika izao. Somary memora kely indray aloha nareo fa hamoha an'ity varavaran'ity a. Ka ho vitanao rery ve ny hamoha an'io fa aleo ampiko ianao? Ka tsy niherim-batako koa ny ery ny hamohako an'io fa ny herim-panahako e. Ay moa, ka aleo ary loha zahay kisa karaha izany. Asany mahina ve sa vagagana fa to naofany teo alohan'ilay varavarana fotsiny ilay misoara-potsy misy tsipika mainty dia nisokatra amin'ny varavarana. Tena afaka. Fa ahoana koa ary izany zavatra hita amin'ny masoko izany? Manonofy ary ve asa izao ilay hoe mahita ny tsy fahita ara-bakiteny? Ka afaka miditra amin'izay izany very nomena? Afaka tokoa saingy aleo mailo hatrany fa tsy fantatra izay zavatra miandry antsika ao a. Marina tokoa aloha izany teny nomena izany. Aleo mba mitandrina ihany. Ary aleo izany za mihitsy no hitaridalana. Ka andao ary. Fa inona daholo reto vata mameno farafara vato reto? Ohatran'ny sanatria fasana izany ny ato. Sady tsy ireo ty paozin'ilay izy fa ohatran'ny vata-paty. Tsy ireo tsy iray ireo vato ireo fa misy marika na zavatra tokony ho fantatsika ireo. Afana. Jerena fotsiny eo amboniny. Ay. Oay. Ka tsy ny sary meva ve ty? Ie. Sary mihitsy ty. Ary ato anatin'ity vady ty izany izy. Mazava ho azy. Ary mikisana kely aloha nareo amoako azy. Mba mila fanampiana kely a pastera. Ao ary fa ampiko ianao e. Eo. Zay. Somary mavesatra ihany saingy vita ihany a. Tena mepy ty mitsipitiry zareo a. Tena izy io e. Zareko. Ie. Tena izy mihitsy io reto a. Dia sanatria ve pastera ka maty ny rahavavy? Milamina aloha e. Mangina aloha ry Menja fa tsy azo atao manina ato a. Sao dia anaitra ny zavatra tsy tokony ho taitra atsika. Tsy maty io akory fa matory e. Ary andao entina mivoaka ato amin'ity efitrano ty izy aloha. Oare. Aleo izay sipitra no hitondra azy e. Ao se a. Izany no mibata ny tongony dia nareo izany no mibata ny tanany. Andao pastera. Tonga dia apetrao eo ambany eo izatra zareo a. Oare. Dia ty rano amin'ny tavoahangy ty ampisotroy azy. Ataovy tsikelikely a. Ok. Ka izy ary nefa mbola tsy mahatsiaro tena akory. Atao ofo kely fotsiny eo amin'ny vavany dia efa mety io. Dia ataovy tsikelikely fotsiny. Za mantsy mbola hiverinao amin'ilay efitrano teo aloha. Ka aleo ary mba hanaraka anao andro izany. Aleo angamba aloha pastera mijanona manampy azy ireo a. Sao sanatria zavatra iseho tampoka. Fa angamo tsy meva nandainantsika ty e. Ka mbola inona indray ny tokony hiverenandry ihany izany? Mbola misy zavatra tsy takatra ry fetra.
saingy tsy manana fotoana nazavana zavatra betsaka aminao afa tsy maintsy mandeha zao. Raha tsy mandeha dia tsy fo amin'ny torimaso mihitsy neva. Eny ary afaka mandeha no saingy aza dia mijanona maharitra fotsiny a. Vetivety ihany aza matahotra. Zay fa lasa Ary amin'ny firy marina moa zao? Laso jereko ny ora amin'ny tipinay ity. Efa amin'ny 4 latsaka 10 tolakandro zao. Ohatrany raikitra be zany ora zany pastera. Fa inona aloha ty tsy mampiteniteny amin'ny menjy ty Manamafy ny amin'ny meva pastera. So sanatrika tsy fohy oatsony izy. Aza dia manany amin'izany. Ny mangataka amin'Andriamanitra zao tokony ataontsika ny amin'ny mba hanomezany azy aina indray. Marina mihitsy zany teny pastera zany. Sady ianao efa impiry tenenina amin'io ahiahanao io Ka mba lasa ihany reny saiko Ary tsy atahorana ve aloha nomena lasa an'iny Ka zay ilay niteneniko teo hoe samy mivavaka any an-tsainy ihany sy ao am-pony mba ahomby ny zavatra ataony ihany. Ady mafy mantsy zao no atrehantsika. Zany ka lala tsara lava be tahaka izany tao ambadika ny efitrano nahitana ny meviny. Ary tena maizina be izy izany Fa tsy le feoko raha reninay indray ary ve zany emiko aty izany. Ary inona kosa hazavana be ery aloha ery izany. Ohatrany hoe hazavana hafahafa izany ny lokony. Atao hoe jiro nefa tsy jiro. Fa inona ary io Aleo rangahana tona neny fa samy fanahy zao ve dia hifankatahotra. Nomena fa tsy feo amin'ny fa ve zany miantsoantsy ny anarako izany. Tena feo mihitsy izany. Nomena fa neva ve zao Sandrindra kia. Aty aiza? Afa ohatry Nomena. Fa tsy efa nafahanay ve ianao Tsiry Nomena. Ny vatako iny fa ny fanahiko mbola voafatotrato. Fonjeo ohatry Nomena. Mengafy. Aiza nefa ianao izany Ato ato. Tena ato ambadika terindriny ity mihitsy izany feo izany. Ahoana ary izany ny ataoko ahafahako makao Eto koa moa izany afaka tonga dia miditra fotsiny amin'ny terindriny ity satria efa fanahy. Raleo aloha tazomina tsara ihany reto fiarovan-teny reto fa sao dia mahita ny tsy fahita eto indraika. Izay indray ilay kotroka fa mipoaka. Sady arahana tafiotra mihitsy izy izany nefa dia ato andava-bato ato Meva! Aiza ianao Atika isa Nomena fonjeo mifatotra ato. Ay marina Nomena. Tena io mifatotra io tokoa izy. Sady maratra daholo ny vatany rehetra. Ary inona ary io zavatra eo alohany io? Tena mihitsy io. Tena miloko ranom-bolamena dia misy vatosoa mena midorehatra eo amin'ny lohany. Ary io izany ilay tazana mazava be amin'ny lalatsara iny Tena izy mihitsy io.
Andraka fa ovonjeko ianao e. Tsy manitsy eo lalana avazo maisy maty eo ianao. Avaty amin'ny ilany ankavia aty dia mitandrema tsara fa malama be lalana iny a. Arotra ny vadika honahoana izany toerana hitsahako izany. Fa ahoana koa ary izany. Aleo mailo tokoa aloha e. Andrirerangana katy. Ka fetra sy menja ary pastera ny mamako nandeha taty saingy tsy afaka makaty amin'ity tontolo avy ity ry zareo. Dia tsy maintsy hoe zareo ny lasa ty. Zany ve? Ie. Ao aloha sotro ty hery amin'ny tavoahangy ty mba hampiverina ny herinao e. Fa nany ary nomeny. Sy olombelona ka afaka hisotro an'iny. Fa iza koa moa no niteny anao fa zavatra azo tsapain'ny olombelona ty tavoahangy ty. Ao, sotro ire a. Nanina tsy mamanareo nakaty fandry. Marary izy dia tsy afaka e. Tsy maintsy zaharaka izany no nandeha taty. Efa mba mahazaina kely velondry e. Hitako hitezitra amiko izany nomena. Izay fa vao fatorana mamatotra anao. Ary andao amin'izay hivoaka tatsika fa tena mila tsy ahazaina mihitsy ato anaty lava-bata ato ka. Ndao ary sady mitsoka mafy be koa ny izany rivotra izany e. Moramora ihany ry. Tsy maintsy mandalo atsy amin'ny efitrano atsy ambadika atsy mantsika. Misy zavatra tsy maintsy alaino. Fa misy inona? Sika neka tsy afaka mijanona tao aoriany amin'ny dimy e. Sao dia tsy tafavoaka intsony. Efa fantatro izany e. Aka zavatra vetivety fotsiny sika dia lasa. Vetivety? Ary tsy hainao ve izany olona mira mafy be izany sady mitehaka ao ambadika ao anie izany e. Olona manasinatsy any rano andohan-driny izany e. Miandro mody masoandro koa ireo vao afaka mialo. Ary fa inona ny zavatra nalainao tao iny? Ty ve? Ravin-damba sary mamanay sy menjaka ity a. Tsy maintsy nisy oriko fa sy hitan-doza raha mijanona aty. Ary andao amin'izay andeha ka. Andao ary ianao tonga dia afaka mivoaka fa ny an-tanàna mihaona. Fanga aza manafa tonga alohanareo any ahy e. Iny ary ay saika adiniko. Fa hoe onaki safoy amin'ity menaka ity ny tarehindry alohan'ny hidirana ao anatin'ny vatana. Izay zany mandra-piondry dia misaotra betsaka kita amin'ny sovitandry tamiko a. Tsy misy isaorana re a. Raha tsisy angamindry tsy tafavoaka tatsony mandrakizay. Izay fa tonga vasoa e. Eny kia mamerina misaorana e. Eto fa manomboka mahatsiaro teny neva. Eny tokoa. Teny efa manomboka mahatsiaro izy. Neva. Aleo aloha izy akaina tsara fa aza mbola presana be. Ary aizy nomena teo ry pastera. Eny marina. Ary lasa izy nomena no to tsy niverina tsony. Efa miandry antsika any an-tanàna any izy fa andao hiala teto amin'izay e. Sady efa amin'ny 4 sasany tolakandro izao. Sao dia tratra amin'ny 10 ora arivo eto. Tena mba tsy azo koa izany a. Fa miandry antsika any an-tanàna aiza moa izany izy? Any an-Tananarivo ka. Dia mbola ho vahiny ihany ve nareo amin'izao zavatra amin'izao rehetra izao e. Herim-panangy eny tena miasa aty e. Marina mihitsy ny teny pastera izany. Ndao amin'izay tsika nainga sao vao hita teraka ato ka tsy afaka mivoaka intsony. Ka andao ary e.
Ny fotoana rahateo ty efa mandeha be. Ahotra fetra mba tohany sy tantany fa mbola reraka be a. Ao mitehena eto amin'ny tanaketo indrisy sao dia mianjera eo ary. Dia mbola misaotra reto. Saiko fetra tamin'ireny zavatra nahazo antsika ireny a. Marina tokoa aloha izay ry menja. Iza moa kiny hanapo hoe tsika izao ny ainan'ireny zavatra ireniko. Na ny saiko aza ange hatramin'izao mbola tsy mino hoe izany nahita sy ny ainan'ireny. Feno mistera mihitsy ny tany. Izay ngamba ny azo amehezana azy. Tena izany mihitsy. Fa i pastera hoa ohatrany tsy dia tazatazako mihitsy tato ato e. Eny mariny? Ka lasa nandehananao tafika masana akaiky ny toerana nalehantsika iny kiry zareo a. Ay ve tsy tao ambadika tao ihany e. Ie. Miferiko fa lasa nandeha nivoaka ane ndry e. Saika andeha ihany za fa kambe indray a tena aleoko nyjanona e. Fa hono marina ho ary meva. Oe ao izay ry fetra. Efa nisy olana angato eo aminareo sy nomena taloha andeha nitrangan zavatra ireny. Zany fa inona ny antony mahatonga anao ametraka an'izany fanontaniana izany? Ka ohatrany hitako hafahafa izany ange izy rehefa miresaka aminao e. Indrindra moa taorinan'ireny zavatra anseho ireny. Efe. Izany fa efa nisy disadisa tokoa teo aminay re. Ay. Raha ny marina dia tsy teo aminay sisy fa teo amiko sy ny reniny. Raha matovololona ve? Izy indrindra. Fifalamina izany efa tsisy atahorana intsony. Eny efa izany eo ihany fa inona izany tena natezitra azy taminao? Nisy fifanarahana ny afina amin'ny fanaovana mama sy ramatovololona taloha. Tsy nanaja ny fifanarahana io nefa izy. Dia izay ny antony nahatonga andreo fanateny Ambalavatona mifamaizana mama. Moko izay nitarika ny aretina ary nifara tamin'ny fahafatesany. Izany? Tena enjana izany. Dia inona nefa ny idirany nomena amin'izany ka? Nisy tokoa ka. Satria taoriana nahafatesa mama dia mifamaly sy ny ady zasy ravololona. Satria nivady-pitokisana tamin'ny mama izy. Nomena nefa fa nanao farateny tamin'ireny ihany amin'ny andriganako an'izy menakafy. Dia teo ndraikitra ny tsy fifankazahoana teo aminay. Ny veriny fa izany nahatonga ny tsy fahasalamany ireny iny. Saingy sy mamovo tsy maintsy mitsinja ny sena fafiny. Izay ny lalàn'ny fiainana. Ay ve ka izany. Tena mba lalina izany. Ary aiza tokoa nomena amin'izao? Ohatra ny lasa nandeha any ambanivohitra zareo iny izy mianakako. Ay. Ndreniny koa moa iny efa hita tsy salama iny dia nentina nody any an-tanindrazana hono aloha. Mafy sady tsy takatry ny sainy ireny zavatra ny ainantsika ireny reto. Tena tsy neritreretiko mihitsy hoe ay fe misy an'ireny. Fa iny anatra natao ananatra izy ireny. Tsy misy arena na hery azy maimaipohany izany eto. Ny baiboly aza milaza hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao. Efa voahozina amin'izay sika olombelona. Raha sanatria miala amin'ity rafitra efa napetraka ity dia tsy maintsy mividy sy mandony sara ny fifanekena izay napetraka. Tena tsapako hoe maivana mihitsy ankehitriny rehefa afaka tanigadrana azo Isa. Dia izay tokoa ilay fiainana ry izy roa vavy. Iza moa ny anapo hoe olona manana ny ampy sy manontany ny oro tahaka anareo miravavy izao no lasa mpamosavina botra rapa. Mety tsy nisy ary izany koa. Fetry tiako. Mpamosavy nambotra rapa.
nosoratany anjara tiana miorana hafatra na ianao feony Mano Judith Eden Stella iratra RMST anjara manitry ny aina niaraka tamin'ny Ary Andraina sy Joseph Faratizaparany. Mpamosavy namboatra Rahaba nandrindra sy nanantodosa Rima ny fanantenana.